Aliny sabotsy fahatelo amby-roapolo ny volana aogositra taona 2024 miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana Aleo Resahana anao ny sehatra ary manasanao anaraka ny fandarana amin'ity anioalina ety aty am-piandohana dia tsara foana ny mampatsiahantsika fa azonao atao tsara ny manaraka mivantana ihany koa ity fandarana ity ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar raha toka hoe eny andalana sika ka tsy afaka ahita ny fandarana any an-trano dia azonao atao tsara ny mijery an'izay fandarana izay azonao atao tsara ihany koa ny mijery ny fahitalavitry ny Record Madagascar ao amin'ny Canal Plus Canal 202 tsara ihany ny mampatsiahy an'izay satria nisy kely izay fiovana teo anivon'ny Canal Plus izay noho ny fandaminana dia tsara ihany ampatsiahivina antsika mpanaraka ny Record TV Madagascar. Ovay ny fandarana amin'ity anioalina ity ary dia Andriamatoa Andry Ratavila barao politika ny Malagasy miara-miainga na ny antoko MMM miarabanao tompoko ary dia mankasitraka feno nanaiko asainy ny fandarana Aleo Resahana anao ny sehatra amin'ity anioalina sabotsy ity. Falmiarabanao ihando ary falmiaraba ihany koa ny mpanaraka ny Aleo Resahana anao misehatra kafaliana trano no ivany anana eto aminareo fa atsika mitafatafa iresahana mikasika ny raharam-pirenena. Eny ary maromaro ihany ireo lohahevitra izay ny fampiresahana ezahana ho resahana ho fitina atao anatin'ny minitra maromaro vitsivitsy raha toka moa ka misy ny tsy voaresaka satria matetika ohatran'izay foana rehefa fandarana tahaka an'izao rehefa mafana eto ny resadresaka dia mahary be ihany koa ireo fanontaniana tsy voapetraka satria tsy ampy ny fotoana ezahantsika ho fitina ao anatin'izay hoe ora iray izay ny resadresaka amin'ity anioalina ity asaintsika indray Andriamatoa Andry Ratavila amin'ny fotoana manaraka rehefa tsy ampy izay fotoana ho amin'ity anio ity izay ny tena ataoko hoe aktualité angamba mialatsiny amin'izay teny baiko izay no entintsika niboana ny fandarana amin'ity anioalina ity mikasika indrindra ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana ny tampony fa 5 ny vondrona SADC ireny izy ireny manahona ny mety hoe fomba fijery ny antoko malagasy miara-miainga manokana an'izay hoe nandraisan'ny Madagasikara ny SADC izay. Ia, marina zany teto Madagasikara tokoa no nandraisana ny fa 5 ny fivoriam-ben'ny SADC ary ihany koa nandraisan'ny firenena malagasy ny fitantanana anjaran'ny firenena malagasy zany no mitantana io vondrona SADC io ao anatin'ny herintaona. Raha ho resahana tsotsotra ny ao anatin'izay hoe SADC zay ny SADC dia fantatritsika tsara ny antom-pisiny fa ao anatin'ny hoe fivondrona ireo firenena 19 izay ahitana opportunité économique tokony hoararotina indrindra ao anatin'izao hoe sehatra izay ahafahan'ny Madagasikara mitantana ny vondrona SADC zany hoe tsena be anankiray ho an'ny Madagasikara zany ny SADC ahafahana mampiroborobo eo amin'ny lafiny ekonomika, eo amin'ny lafiny industria ary eo amin'ny lafiny énergie renouvelable koa raha ohatra ka izay no ahafahana hoe mamintina izay SADC izay. Ao anatin'izay nanahoana ny fomba fahitanareo azy araraka ny nambaranao teo tokony hoe anisan'ny lalam-barotra goavana be ao Madagasikara ihany koa satria maromaro ny hetsika ny toto-tsaina atao anatin'ny SADC raha ny fomba fahitanareo azy hoe mety hoe tratra ny tanjona sa manao ahoana ny fomba nahitan'ny MMM izay hoe fandraisantsika ny SADC izay. Ao anatin'izay moa ny fandraisana ny SADC ny fandraisana ny fivoriam-be reny ny raha tsika nahita reny ny fihetsiketsehana maro samihafa izay nataony mpitondra fanjakana tao anatin'izay fandraisana izay fivoriam-be ho an'ny SADC izay fa ny tsara tsindriana manko ao anatin'ilay izy tsy ny fety ny zava-dehibe tsy ny fisehoana ao anatin'izay le hoe fandraisana izay ny zava-dehibe fa ireo opportunité économique ahafahantsika mampivoatra ny firenena izay izay ny tena zava-dehibe ao anatiny ka raha ho anay tao anatin'izay le hoe fandraisana ny fivoriana izay dia manomboka tsika eto izany ao anatin'ilay fitantanana raha tsara tsy ahivina ao anatin'ny tantara efa taona maro no nampikambana antsika tao anatin'ny vondrona SADC ao anatin'izay zany tokony ho hita taratra hoe inona sinona ny tombony azon'ilay firenena tao anatin'izay ka ao anatin'izay zavatra rehetra izay misy ireo lafitsehatra maro samihafa ao anatiny indra ny ekonomia, ny fifandraisana ara-barotra, ny industria sy ny sisa izay tokony ananantsika
fiomanana ananatsika fahavononana ao anatin'izay mba hampiakatra an'le ekonomia malagasy fa androandra ohatra ka hoe resahany zay zavatra zay de mbola ampahany kely ao anatin'io tsena be ny sadaiky io ihany no mbola atafidirantsika malagasy raha tsy teny afa-tsy ny atao hoe ny exportation zay ataotsika de valo isanjato ny exportation atao Madagasikara ihany mbola ifandrarahantsika ao anatin'ny vondrona sadaiky ny importation de mbola 5 isanjato ihany ny ifandrarahantsika ao na izany na tsy zany nefa de itsika de mbola manana déficit commercial ao anatiny satria tsy mifandanja le fanafarana sy fanondranana entana ka zay zavatra zay zany ny tokony ananana mpitondra tena mahay mijery miomana koa indrindrindrindra ao anatiny satria io ane fiomanany raha itsofoka ao anatin'izany sehatra zany ianao de mila miomana omaninao ny vahoakanao omaninao ny mpandrarahanao afaka mba hifaninana ao anatiny fa tsy sanatria itsika malagasy no ataon'ny olona fitadiavam-bola ao anatin'le izy ka zany zavatra rehetra zany de mila fiomanana ary raha atsaivina malagasy ane ny firenena malagasy efa nitatana ihany koa ny komeza ary Andry no filoha nitatana tao anatin'izany fa inona nefany no tombony azon'ny firenena tao anatin'le izy ka aminay tsy ny oeraoera ny zava-dehibe tsy ny fisehosehoana ny zava-dehibe fa mila maka lesona tao anatin'ireny fitantanana ny komeza reny inona ny lesona tsy nety mba hafahana mahazo tombony ho an'le firenena ao anatin'izao le hoe fitaom-pitantanana ny ao anatin'ny vondrona sadaiky zay satria araky ny lazaiko teo hoe ao anatin'io fifaninanany tsy misy amelanao moramora zany fa rehefa tsy mahay misaisir ny opportunité ianao de ianao indray zany no misubira ozy ny fitenenana ao anatin'izay zavatra zay satria raha iresakytsika ao anatin'ny sadaiky misy ny atao hoe tanjona zay hoe ilaina ny fahavitahatena ara-tsakafo tsika tsy niomana ary zay mahatonga ny MMM miteny foana mila politika mpanjakana mazavy reo zavatra rehetra reo rehefa hiditra amin'ireny sehatra ireny ary ao anatin'izay efa niteny ny malagasy miaramiainga hoe ilaina ny mametraka tsara ny atao hoe loi d'orientation sur l'agriculture satria reo vokatritsika ireo no andeha hifaninana ao anatin'io tsenany sadaiky zay tsena ngeda be ny raha ny zavatra hitatsika tery amin'ny galerie enara saika avadika arena ny hitatsika teny de produit artisanal no betsaka na aranty teny tao anatiny za tsy milaza hoe ratsy ny produit artisanal fa tsara reny fa le vokatra zay tena hoe ampiainga an'le ekonomia le farim-piainan'le malagasy ao anatiny de tena ao anatin'io le hoe fambolena io ao anatin'izay ihany koa ny hoe industrie de tena tokony mila ny tohana tokony ho sahaza azy ireo mpanao industrie ny industriel malagasy afahan'ireo olo reo hifaninana ao anatin'io tsena be any sadaiky io ka hitondra vokatra ho an'ny firenena ka zay ny takina zany ao anatin'ny mpitondra fanjakana zay mitatana ny sadaiky zay ny hevitry ny MMM ao anatiny hoe vonona ny amin'izany tokoa hoe tsika misy ve ny politika mazava izay apetraka ny ao anatin'izany fifaninana zany fa tahaky ny fifaninana rehetra io ka raha ohatra ianao ka tsy tsara fiomanana de tsy hisy ny tombony ho an'ny firenena tsy hisy ny asa ho ateraky reny zavatra rehetra reny na hiditra amina fikambanana iny ianao na hiditra amina fikambanana iny ary tsara apatsehivina fa miditra amin'ireny fikambanana reny any misy latsakemboka aloha fa tsy hoe miditra ianao de ao ka zay zavatra zay mila mipetraka tsara zany ny paikady rehetra ny politika rehetra tokony hiatrehana izay tsena ao anivon'ny sadaiky zay ao anatin'izay sadaiky zay hatrany ny filoham-pirenena malagasy moa zany ankehitriny no mitantana n'izay vondrony sadaiky zay voalazan'ireo mpanohana ny fitondrana amin'ny mampanohitra ny fitondrana sy eo anivon'ny fanoherana ny MMM kosa de manahoana ny mety ho faneho-kevitrinareo mikasika ny hoe noho ny fahaiza mitantana ny filoha ankehitriny no nahavoatendry azy sadaiky no nahavoatendry azy ho filohan'ny vondrona sadaiky maro ihany koa nefa no miteny fa tsy izay ny zava-misy fa tournante alako tsiny amin'izay fomba fiteny zay na hoe fiandimbiasana ny toerana ka na iza ny teo de tsy maintsy voatendry filohan'ny sadaiky avokoa ya makasika an'izay io ne mazava tsisy zavatra azo afenipenina ny ao anatin'io hoe fa ao anatin'ny fifampitondrana eo anivon'ny sadaiky de mazava fa ifandimbiasana ny fitantanana ao anatin'ny heritaona ao anatin'izay le hoe fitantanana vondrona sadaiky zay ka na inona communication atao ao anatin'le izy tsy amiko tsy izay no zava-dehibe ao anatin'izay zavatra zay fa
fantatra foana io hoe zao no antony zao no izy a zao no marina zao no tsy marina ka rahantsika malala fa ifandimbiasana io ka naiza volo teo a de mitatana ny sadaiky rehefa anjara Madagasikara no mitatana ao anatin'io vondrona sadaiky io ao anatin'izay ihany koa efa mantaonataonany maro tsika ny mpikambana teo anivon'ny sadaiky sambantsika nandray an'izany fivoriam-beny ny sadaiky izany mety hoe mifandraika amin'izay hoe mahafilopotantana izay ihany koa hoe nandraisintsika ny sadaiky farateo karaka ny teneniko anao any anatin'le izy tsy mifandraisana an'le fivoriana any tena zava-dehibe efa elitsika zany araka ny tenenao teo efa tatonany maro tsika ny tao anatiny fa inona ny nataotsika inona ny fiomanana efa natao afahantsika hoe tena mba azahoan'ny firenena malagasy tombony ilay nidirana ho mpikambana ao anatin'ny sadaiky ny fety dia ohatran'ny fety rehetra ihany ary ny manahirana ao anatin'le izy de volam-bahoaka ny elona nina amin'ireny ary zany mahasarotiny anay malagasy miara-miainga ianao rehefa mitantana de mila fantatrao aloha hoe ianao any ampindramina fahefana hitantana ny volam-bahoaka ka mila jerenao hoe inona ny tombontsoa ho an'ny firenena fa tsy izay mahafalifaly sy izay mamiramirana no atao ao anatin'le izy ka averiko ihany ao anatin'izay tsy ny fandraisana le fivoriana ny fivoriana iny efa mazava be fa ifandimbiasana ny fandraisana anazy na ohatr'izay ihany koa ny fitantanana ny sadaiky inona moa ny olana ko anatin'ny mitantana ianao zany de mandray ny fivoriana amiko normal zany logika zany zavatra zany fa tsy izay le tena zava-dehibe ary zay mbola apetrako tena tsindriko mafy mihitsy hoe tsy ny fandraisana ny fivoriana ny tonga de azahoanao tombony ho an'ny firenena fa rehefa tsy mahay ianao ao anatin'izay mandrindra hoe retsoreto ny sehatra tokony hidirana ahafahan'le ekonomia malagasy hiakatra ahafahan'ny famoronana asa hiakatra ahafahan'ireo mpandraharaha malagasy indrindra mba hifaninana ao anatin'le tsenam-barotra ny sadaiky satria ireo mpandraharaha reo neny mampiodina ny ekonomia ao anatiny ary mbola tsindriko mihitsy hoe mpandraharaha malagasy ny tena tokony ataon'ny fanjakana zay isina politika ahafahana manosika an'ireo mpandraharaha malagasy ireo mba hivelatra ao anatin'izay sehatra satria rehefa mivelatra ireo de malagasy no ampiasaina miteraka asa miteraka fivoarana zany eo amin'le firenena ka mbola apetrako ao anatin'izay hoe tsy ny fandraisana ny fivoriana ny zava-dehibe iny mety fandaniam-bola ao anatiny faly ao arinany ary rehefa nilazaiko teo hoe mila maka lesona tamin'ny tantanantsika ny komeza hoe inona ny lesona ka tsy fantako na mahay maka an'izay lesona zay zao fitondram-panjakana zao na tsy mahay ao anatin'izy herintaonany no fitaom-pitantanantsika ny sadaiky ka anatin'izay herintaon'izay raha tsy miazakazaka ianao zany raha tsy niomana ianao zay taona mahary tany aloha rehetra zay raha ohatra ka tsy navitinina de tokony mba farafaharatsiny efa niomanana ahafahana mandingana lavidavitra kokoa ampiroborobo an'le ekonomia nisy raha foto-drafitrasa zay hoe ny Resahana nitokanana tao anatiny izay fandraisantsika ny sadaiky izay ao anatin'izay ny enara zay efa voalazanao teo ihany koa ny autoroute na ny lalambe mikodana izay nisan'ny tena nabe resaka de nabe resaka ihany koa fa teo indrindra ihany koa ny teleferika izay mbola tena ahitana fanekevitra maro amin'izao fotoana izao ny autoroute moa zany maro no nilaza hoe tokony mbola tsy nitokanana aloha tsy maintsy nitokanana tao anatin'ny fandraisantsika ny sadaiky ve mbola fohy loatra mety anahoana ny fanatanterahana azy satria raha 20 kilometatra mbola somary fohifohy ihany zay mety manahoana ny fahitan'ny MMM an'izay ny autoroute sy ny teleferika angamba no tena nahitana zay fanekevitra maro zay makasika an'izay autoroute zay niterena le izy ho tokanana tamin'ny fandraisana ny sadaiky rehefa nisokatra ho an'ny besony maro de rehefa nijerena de niarana hita ny besony maro fa tsy vita le autoroute rehefa mijery ianao ao anatiny de misy ny lafiny ara teknika maro be tsy tomombana ao anatin'ny fipetrahan'izay autoroute zay anankiray ao anatin'izay satria zany vao miditra fotsiny de mijery de vitanao hoe misy tsy vita misy bangabanga ny séparateur le eo afovoany iny zany ao anatin'izay zavatra hoe tsy vita hatrany amin'le 20 kilometatra kory ny sisin'ny lalana de hitanao fa de nrakofana tovy anao fotsiny sisiny zany hoe tsy misy ny fenitra manaraka ny mampa autoroute anazy tsy resaka lafiny ara teknika be da be fa adihevitra be moa ny hoe miolakolana ny autoroute tsy miolakolana ny autoroute eny afaka miolana ny autoroute fa ao anatin'izay kosany misy ny rayon de courbure
zay mila respectena ao anatin'izay ahafahany fiara tsy hanao accident mba isina sécurité kokoa zany ao anatiny satria raha hiteny ianao hoe mifampiankina ny vitesse-ny fiara ny hafanganam-pandeha ny fiara mandeha eo sy ireo hoe rayon de courbure ara technique ireo ka raha ohatra ka hoe fiara andeha 30 kilometatra isan'ora dia farafahakeliny zany tokony misy an'izay rayon zay ana 500 kilometatra ao anatin'ilay izy mba isina sécurité ho an'le familiana raha ohatra ka mandeha 100 kilometatra isan'ora ao anatiny dia farafahakeliny 10 metatra na 200 metatra dia zay zavatra zay zany hitany rehetra ao anatin'izay tsy fahatombombana nefa ny manahirana dia ity io tokoa ve ny tao anatin'ny contrat satria tsy fantatra ao mazava hoe inona ny ao anatin'ny contrat inona ny zavatra misoratra ao milalana manko rehefa hoe hotokanana tahaka an'ireny dia vita réception provisoire tsara fantatritsika zay nitika an'izany vita réception provisoire zany dia tena hoe vita tanteraka atsakany sy andavany ary azo aloha ny volan'ny orinasa zay nanao azy ka eo mahasarotiny ao anatin'izay zavatra zay hoe matoa zany nitokanana dia vita ny réception provisoire ao anatin'ilay izy ary voaloha zany ny volan'ny orinasa manomboka eo zany manomboka ny hoe délai de garantie ny entretien tsy ao anatin'ilay izy ka ianao tsy mahafantatra ny ohatriny na contrat ny orinasa inona ny zavatra mitranga fa ho anay dia sarotina zay satria volam-bahoaka ny nanaovana an'io tsy olana ny raha mbola tsy vita ilay izy dia afaka tsy mbola nitokanana aloha fa tsy ny andeha hanoratra ny anarana eo amin'le plaque ny mahamaika fa ny anao zavatra tsara ho an'ny malagasy satria araka ny efa nyteneniko teo rehefa volan'ny vahoaka ny tantaninao dia zavatra tsara sahaza ho an'izay no atao ao anatin'ilay izy vitaina araka ny tokony ho izy raha tsy ilaza ohatra aminareo any fony izay nitantana amin'ny ministeran'ny asa vaventy dia nanao an'iny rocade iarivo iny ngamba tsy nisy ny tsikera be tahaka an'izao hoe ry tsy mety ry zao fa zay le fotoposaina na ao anatin'ny tena zany hoe nampindramy vahoaka fahefana ianao ny tantana ny volam-bahoaka dia tokony mamerina tamberina amin'ireo vahoaka ireo araka ny tokony ho izy fa tsy hoe vita vitaina amin'izao dia mampalahelo ao anatin'ilay izy toe-tsaina mpitondra fanjakana ve manao ohatran'izany hoe io ny sahaza ny volan'ny malagasy dia rehefa tsy andeha nareo rehefa tsy andeha amin'io nareo dia mandana mandeha RN2 mbola adidin'ny fanjakana ihany koa ny mikojakoja an'ireo lalam-pirenena rehetra ireo fa tsy hoe vita ny autoroute dia tapitra ny raharaany ka zay le izy anatin'le fitantanana ny volam-panjakana misy zavatra manahirana ao anatin'ny fitantanana ny amin'izao hoe ny zavatra tsy hitanao afenifenina iny efa be da be ny zavatra hitanao maso moa dia efa hita maso araka n'iny dia miezaka foana le fitondram-panjakana hiaro tena ao anatin'le izy mety tsy izy mivantana fa ireo le mpanomana anazy miaro tena ao anatin'le izy rehefa tsy vita dia tsy vita fa tsy voatery rova tena tahaka izany ao anatin'izay mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka teleferika indray misy ny maneho hevitra hoe tsy aleo hoe ny lalam-pirenena faharoa ny tena natsaraina aloha zay vao niditra tany amin'izany autoroute na ny lalambe mikotany zay mety mitovy hevitra amin'izay hoe ny MMM ka mazava ho azy any araka ny tenainiko teo hoe asan'ny fitondram-panjakana ny manao ny fikojakojana ny re lalandreny manamboatra re lalandreny rehefa simba tsy misy maharatsy ny andeha hanao autoroute mihitsy fa vonona ve tsika ao anatin'izay autoroute zay anamboatra lalana ary le izy ny communication avoaka dia hoe RPI le vola anaovana an'le autoroute ahoana moa zany ny économie atsika zay ny PIB atsika $500 isa-taona ve iando vita anao an'izany raha ohatra ka ny 1 kilometatra amin'ny autoroute dia eo anelanelany $6 millions hatramin'ny $10 millions ka 900 kilometatra le ho atao dia anjarantsika mieritreritra ao anatiny fanao eraka izao tontolo izao dia manao ny hoe partenariat public privé ary zay mahatonga le hoe misy concession rehefa avy eo misy orinasa mitantana mandohan'le péage ahafahana manao an'io zavatra io tsy asaiko ataonao nikajy fa raha ho ataonao nikajy amin'izay zavatra izay dia hitanao hoe tsy mety ka zay ny ataoko hoe tsy fisehosehoana le izy fa tena mila mahafantatra ny lahara-pahamehana ny fitondrana ao anatiny vola anaovana autoroute any hitantsika tsara ny fambolena sahirany mamboly zany ane tsy hoe manatsatoka zavatra ambolena androany dia rapitso mioty dia zay fa tena misy programme anasa antonany maro mihitsy ny ahafahana tena hoe
ho stable le fambolena ohatra zany ihany koa ny fahasalamana tsy gagatsika raha ohatra ka misy renitrangy reny miditra ao amin'ny hôpitaly tsy misy ny prise en charge ao anatin'ny fanjakana nefa zay zavatra zay lahara-pahamehana ny fanabeazana moa fa tsy tenenina ntsony ka le fijerena le lahara-pahamehana zany ao anatin'izay za tena mbola miteny tsy ratsy ny manao autoroute fa lahara-pahamehana avy ao anatin'le izy indrindra raha ny lazain'ny mpitondra fanjakana de hoe volam-panjakana madidina anaovana an'le autoroute nefa ny etsy akilany mbola sahirana ny vahoaka tena sahirana ny vahoaka tsy tahiteny zavatra betsaka ako hoe tsy tahiteny zavatra betsaka ao anatin'le izy fa tamin'ny fotoana tamin'izany moa ny tenenina hoe tsy azo hohanina ny lalana androany anie tena sahirana ny vahoaka amin'ny sakafo maraina taondra riva ianto ao anatin'izay hoe lahara-pahamehana sy tsy lahara-pahamehan'izay ihany notokanana voatsela ihany koa ny fotodrafitrasa transport par câble na hoe ny fitaterana tarby na ny téléphérique ozy ny besin'ny maro manahoana ihany koa ny fomba fijery ny MMM an'izay tokony hoe ny lalana ve ny tena tokony lahara-pahamehana raha ny fijerinareo azy sa hoe tsy maninona fa mety ny téléphérique sa manahoana tompoko ny lahara-pahamehana nefa rahantsika manaiky tsy téléphérique ny lahara-pahamehana ary téléphérique autoroute mitovy ihany ao anatin'le izy manahirana ao anatin'ny zay zavatra rehetra zay ny mpitondra fanjakana de tsy mba mijery mialoha hoe retsorety ny tokony atao alohan'ny anaterahana tetikasa anankiray na projet anankiray fa taitaitra de lasa ao anatin'le izy 152 millions d'euros ny volany indramina tao anatin'izay hoe téléphérique zay ary ianao nandeha amin'io na tsy andeha amin'io de manefa nytarana koa ao anatin'izay fanefana trosy zay ao anatin'ny 14 taona moa ny voalaza fa tsy fantatra hoe ho tafiditra ao anatin'izay sa tsy ho tafiditra ao anatin'izay ka na ny ambany ravikazo any bekily ianao na ny be fotaka ianao de andohany io ihany koa eo zany ametrahana an'le izy ao anatiny hoe lahara-pahamehana sa tsy lahara-pahamehana ho an'ny malagasy le zavatra mipetraka rehefa avy eo tsy mamany olan'ny embouteillage raha antsika mahita ane zany tsy mamany olan'ny embouteillage ny problème antsika androany jiro sy rano ny téléphérique tsy afaka ny andeha amin'ny jironjiro ma zany fa de mbola dépense hafa indray ny groupe andefasana an'ireo téléphérique ireo le izy terena fotsiny zany hoe tsy maintsy hotokanana amin'iny fotoana iny ampisehoana ny vazaha hoe io fa miasa ny fitondram-panjakana nefa ny zavatra kipitsopitsony rehetra tsy mbola tomombana ao anatiny voamaly ane vao niseho tao anatin'ny conseil de ministre hoe isy orinasa ho atsangana miaraka amin'ny fanjakana hitantana an'le izy na ninona tsy efa natao deny meloa zany androany zany tsy fantatra hoe iza zany mandray an'le vola hoentina andehanana ao anatin'le téléphérique ary zay ny tena mahasarotiny ny malagasy miaramenga hoe re olona volam-bahoaka ane io ary tokony hasarotiny ny vahoaka ihany tokoa hoe volany ane io zavatra atao io fa tena mipetraka ao anatina zavatra tsy lahara-pahamehana manjavozavo tsy ny omanana fa de rehefa tonga ny androany de hita eo raha pitso de tsy gaga ane ianao raha ohatra ka mandeha le téléphérique androany de raha pitso tsy mandeha tampoka fa hoe misy olana ara-pahasalamana tsy fantatrao zay antony ao mety misy olana araky ny ara-pitantanana ihany koa mety misy zavatra ny fanarahana tsy tomombana tao anatin'le izy mampatonga an'le olona hoe tsy ataoko aloha ty zavatra ty fa zany ve de mendrika ao amin'ny malagasy ny aina zavatra ohatran'izany enjato ariary amin'ny akapobe ny sarandalana raha ho an'ny fitaterana iombonana na ny bus 3 ariary aloha hatreto ny sarandalana ho an'ny téléphérique mety manahoana zay raha ho an'ny sarababim-bahoaka malagasy ianao tsika ne tsy atoro amin'izany 700 ny malagasy de miaina ao anatin'ny fahantrana zany mandeha bus zany efa manahirana ny olona io raha moa hitatsika fa ny bus classe zay 590 ny frais tena sarotra ho amin'ny malagasy no mandeha ao anatin'le izy téléphérique 3 ariary de fantatritsika amin'izany ary le izy zany manahirana ao anatin'izay zavatra zay ny taux de rentabilité an'le téléphérique tsy maninona lazain'ny mpitondra fanjakana hoe zao nisy ana olona ao anatin'ny adiny roa zao misy 10,000 fa ataovy le kajy na de ataoko hoe tsy misy fikojakojana zany io téléphérique io tsy misy herinaratra hoaniny tsy misy karamana olona ao aloha ao anatiny mbola sarotra angeny andoavana le trosy ao anatin'izay le hoe frais zay ka zay nataoko hoe itsika mila sarotiny amin'ny anaovana an'izay volantsika fa apatsaheviko foana volantsika malagasy ny anaovana an'ireny fa tsy volan'ny mpitondra akory ny tantana izy no eo ka tsy misy
olana vaovao anatin'le izy ary mety mbola olana hafa indray arany a no mety ho aterany satria tsy miomana ao anatiny jiro tsy zarizary ny teleferika andeha amin'ny jiro ny fikojakojanana io mbola anahirana le vola 3,000 frais tsy mino hoe averina le trosa be le izy fa de mila mieritreritra ny olona mila mieritreritra ny mpitondra fanjakana ao anatiny a manova famindra ao anatin'izay zavatra izay a apety an'le fiainam-bahoaka ao anatin'izay mbola somary ao anatin'izay hoe resaka sadaika izay ihany tsika fa raha ampatsahivina ihany koa dia nandray ny COI Madagasikara raha somary ampitahaina zany ny sadaika sy ny COI mety hoe manahoana ny fomba fijerinareo azy a ny tombony indrindrindrindra ao anatin'izay hoe nandraisan'ny Madagasikara ny COI sy ny sadaika izay ya zay ny ataoko fandresahako anao tamin'ny voalohany teo hoe ny ao anatin'izay vondrona hidirana mitovy foana io tsy misy anome gratuit anao zany ka hoe mampalahelo anay ny Madagasikara ka dia aleo atao an'izao ny olona matoa mitsofoka ao anatin'ireny sehatra fiarahany reny dia mitady ny tombontsoa anazy koa izy ho an'ny fireneny koa ka tsika rehefa tsy mahay mitady ny tombontsoantsika ao anatin'le izy a dia ohatran'izao ihany ary efa nampatsahiviko teo nefa efa nitatana ny komezatsika fa inona ny tombony mivaingana tsy misy tombony mivangana na ho an'ireo mpandrarahantsika indrindrindrindra na ho an'ny firenena indrindrindrindra atao anatin'izay zavatra zay ka mitovy io rehefa tsy ianao mihitsy no mivonona rehefa tsy ny mpitondra no mivonona ary indrindrindrindra mikarakara ireo mpandraraha mikarakara ireo vahoaka tokony hisehatra ao anatin'izay vondrona zay a dia tsy misy dikany a ny idirana ao anatin'ireny tsy misy dikany ny hitantanana hoe ianao ny filoha mitantana ao anatin'le izy ka mila fiomanana na COI io na SADC io na COMESA io a dia mitovy ihany mila fiomanana misy fifaninanana atao ao a dia rehefa tsy tsara fiomanana ianao anatin'izay fifaninanana izay dia resy ianao zany ohatry mifanantanjahantena ihany io nga misy olona hoe andeha hanao marathon zany ka hoe mifoavaom-pandrina tsy nisy entraînement taty aloha dia hoe iny torany ianao tonga ery amin'ny 2 kilomètre eny ary miresaka COI izay ihany sika indrindrindra ny fandraisana ihany koa ny Madagasikara sy Frantsa anisan'ny somary nainona ny MMM foana ihany koa ny resaka fitakina ny Îles Éparses na ireo nosy malagasy manodidina moa izany a izay nandrasan'ny malagasy ihany koa tao anatin'izay COI izay hoe manahoana sy manao ahoana raha reny zava-nisy reny nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha rotonta ny filoham-pirenena Emmanuel Macron sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manahoana ny fomba fijeriny MMM an'izay izay anisan'ny divinareo mafy ihany koa ny hoe tokony hitakiany Madagasikara n'izay Îles Éparses izay de droit ny Îles Éparses ny malagasy mazava tsara ny fanambaran'ny ONU fa ho anay ao anatin'le izy a filoham-pirenena vazaha no hitaky amina vazaha dia ahoana moa ny arovan'ny intérêt malagasy ao anatin'izay rehefa hitaky an'io dia intérêt malagasy ny tedavina ao anatiny io tsy takina amin'izao ary ianao raha hitaky ny Îles Éparses zany ny vahoaka malagasy ao an-damosinao aloha ny mila ataonao miray fo aminao fa rehefa tsy vitanao no mampiray fo an'ireo vahoaka ireo hitaky an'le izy dia zava-poana ihany zany hoe fitakiana Îles Éparses zany zavatra ohatran'ny fisehosehoana rehetra ihany hoe hitaky fa tsy misy toyany hitantsika nefa nisy ny fivoriana maro tao anatin'le izy tsy misy toyany ny frantsay hitantsika ihany koa ny position tao anatin'ireny fa dia mazava tsara mihitsy n'le izy fa tsy amerina ny eritreriny fa raha ny hiara hitantana zany ao anatin'izay ka na zay fiaraha-mitantan'izay amiko le izy raha ohatra ka mijery an'izay zavatra rehetra izay no an'ny mpitondra intérêt-ny malagasy ny tokony mibahana ao anatin'ny sainy tombontsoan'ny malagasy ny tokony mibahana ao anatin'ny sainy fa raha tsy misy izay fitiadan-drazana izay a tsy misy izay fijerevana ny tombontsoan'ny fireneny izay dia tsy misy dikany fa taky ny resaka rehetra izay alefa ihany fa taona maro ange ny takinan'izany Îles Éparses zany ary nampiasaina fotsiny ireny zany natao communication hoe io fa mitaky an'le izy fa tsy misy fandrosoana ao anatin'izay resaka fitakinan'ny Îles Éparses zay ao avelantsika angamba aloha ny mikasika an'izay resaka SADC resaka COI izay fa somary hivadika aloha hevitra hafa indray isika zao moa zany vao mihaona amin'ny avy eo anivony antoko malagasy miara-miainga dia somary araraotiny izay fotoana izay iresahana an'ireo zava-nisy teo aloha teo anisan'ny nahabe resaka sy niteraka resabe ihany koa na hoan'ny teo anivon'ny fanoherana na hoan'ny teo anivon'ny fitondrana ny resaka base solaire izay nisamborana ny Andriamatoa Eliarabe vahiny filohan'ny antoko otrik'afo sy ny namany 5 hafa nisy ihany koa ny mpanao gazety roa dia ny mpanao gazety ny radio télévision cité ny tany Tuliara sy ny mpanao gazety ny Cool TV anankiray efa navotsitra moa zany izy ireo taorian'ny fanadihadiana fa raha nivoaka kosa ny valim-pitsarana dia nahazo asazy roa taona tranomaizina ny filohan'ny antoko
otrikafo manahoana ny fomba fijeryn'ny antoko malagasy miaramiaingana izay indrindra ihany koa ao anatin'izay hoe fanoherana ny resaka base toliara izay sy ny fomba fijerinareo ihany koa an'izay base toliara izay mety hoe nanana fomba fijery hafa ve nareo tamin'ny mbola niaraka tamin'ny fitondrana mikasika ny base toliara ankehitriny nareo eo anivon'ny fanoherana mety niova ve izay fomba fijery izay sa manao ahoana to ia ao anatin'izay aloha ny tsara tsindrina ao anatin'le izy dia hitantsika marina tokoa reny fisamborana maro samihafa reny zay dia efa nametraka tao anatiny fa manameloka ny fampiasana ny fitsarana ho fanaovana antso zay ana olona zay mitaka ny zony tahaka an'ireny ary tsy ekena mihitsiny zany tsy ekena zany na iza mitondra dia tsy ekenay ny fampiasana an'ireo androm-panjakan'ireo anaovana zavatra tahaka an'izany ozy ianao hoe manahoana ny fijerinareo ny base toliara ao anatiny tao anaty fitondrana sy ny hoe zao ivelan'ny fitondrana zay ho anay zay natao anaty fitondrana rany dia milaza ny tokony ho izy milaza ny marina milaza ny tokony ho itsy amin'ny zavatra tsy mety ataon'izay fitondrana zay ary zay anisany nampisaraka satria ianao rehefa miteny ka tsy mihaino ny anankiray dia zay nialy zay tao anatin'le izy ka tsy miova ny fomba fijerinay ao anatin'izany zavatra rehetra zany rehefa manao tetikasa anankiray dia araky ny teneniko anao teo ihany misy fanomanana ary indrindrindrindra ny vahoaka eny afotony aloha no manina voalohany ao anatiny fa tsy azo ny mpitondra fanjakana atao zany hoe tikanjo zany ao anatina fitantanana na firenena tsy maintsy henonao tsirairay fa misy antony aneo ireo vahoaka ireo matoa milaza hoe tsy mety le izy ary zay zavatra zay efa nisy étude maro any nandeha tao anatiny nisy ny étude ny impact environnemental zay tsy vita hatramin'ny farany fa nisy révision le mangarahara tsy avoaka amin'le vahoaka le mangarahara ka ahoana moa ny ahafahany mieritreritra hoe mety tia na tsy mety tia fa ny zavatra fantany mampatonga anazy mandeha amin'io zavatra io ka ho anay ao anatin'le izy anatina fitantanana firenena ao anatin'ny fanaovana tetikasa lehibe ohatran'ireny tsy mety raha ohatra ka tereko masaka ohatra ny voalobojaza fa mila avoaka ny mangarahara ho fantatry ny olona hoe itisitistiny mety itisitistiny tsy mety ao anatin'le izy irahana manapaka na io rehefa avy eo tsisy mangidy tahaka ny sakay fa rehefa tenerana io telona ihany fa tsy mety ny fomba fitantanana amin'izao anatina hoe tikanjo be da be ny tan'olona voakasika ao anatin'io be da be ny impact environnemental ao anatin'io efa nijerena daholo ve zany efa niresahana daholo ve reo olona reo tsy misy mandaa fitrandrahana zany fa fitrandrahana matoa atao dia tokony ahaso ny firenena zany fa raha ohatra le izy ka zavatra tahaka an'izao tsy misy ny fanadiadiana mialoha ary zay nefa mahazatra an'izao fitondrana zao anao autoroute dia tonga dia any totofo ny lalana dia menimenina ny olona amin'ny tambary satria tsy misy ny expropriation tsy voalovola tsy misy onitra zay azo ao anatin'le izy dia tahaka izany ihany koa le base toliara rehefa tsy mety ara teknika amin'ny base toliara dia tokony ho ajanona fa tsy voatery tsy maintsy ho atao rehefa mety le izy ara teknika dia resahana amin'ny vahoaka fa ny vahoaka tsy adala fa fantany hoe mety asoa azy na tsy mety asoa azy ka zay le nteneniko zay hoe ianao rehefa mitantana dia ao anatin'izay le fampiraisanao ny olona zay anatina hevitra anankiray zay tena zava-dehibe zay ary zay fotom-pisainantsika malagasy efa nitondrana nyity firenen'ity hatramin'izay ao anatin'izay manahoana ny hoe fomba fijerinareo mahitsy amin'ny hoe fisamborana amin'izay hoe resaka faneho-kevitra sy fanoherana izay efa nilazaiko teo tsy ekena tsy ekena ny ampiasaina ny fitsarana sy mpitandro filaminana ao anatin'izay hoe olona mitaky ny zony zay tsy ekena marin-drano ary mbola averiko fanotelony tsy eken'ny malagasy miaramiainga mihitsy ny ampiasana ny rafi-pitsarana ahafahana anaovana antso-jay aman'olona zay mitaky ny zony tahaka ireny ao anatin'izay ihany koa resaka indray koa sika mikasika ny boina 777 izay tena ataoko hoe niteraka resabe tsy teto Madagasikara ihany fa tena saika manerana ny firenena maromaro manerana n'izao tontolo izao ny rarah boina 777 dia amin'izao fotoan'izao moa zany tamin'ny herinandro lasa teo iny hitantsika fa misy ny fanesorana tompon'andraikitra maro teo anivon'ny ministera ny fitaterana tsy nangina ihany koa ny MMM atao anatin'izay fa nisy ny fampiantsoana mpanao gazety ary niresaka tamin'ny mpanao gazety mikasika an'izay hoe tadiavana ny marina sy le tena hoe ato dongokotrika satria matetika raraky ny nambaranareo dia ireo somary ireo eny ivelany no tena voasaringotra fa le tena atodoto sy hita manahoana mikasika an'izay tompoko iny efa nilazaina iny tsy miova koa ny hevitra ao anatin'izay ianao mitantana fanjakana sarotra aminay ny nona hoe hiteny ny mpitantana hoe tsy nahafantatra momba an'izany zay ary mbola averiko indray mandeha ao anatina ministera anankiray
raha tomobile anankiray no vidinao dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny rafim-pitantanana mandalo ny prime ministre mandalo ny filoam-pirenena zay vao afaka mividy le ministera anankiray sarotra ny anafenana an'izany hoe bo inona dimy be zao a no hoe tsy fantany momba an'izay ary ao anatin'le izy zany hoe ny ministre sy ny mpiara-miasa aminy zany no ny asoriny fa le tale générale ny ACM zay nanao sonian'le immatriculation provisoire ahoana ao anatin'le izy dia zany zavatra rehetra zany a aminay mampiaya ao anatiny fa io moa zay araka ny tenen'izay hoe olana iraisam-pirenena io mino zay fa ivoaka ny marina ao anatiny io ary raha tena mpitantana tena mahitsy ary zao mpitantana zao dia tokony fitondrana no hamoaka an'izany marina zany voalohany tsy ilana FBA tsy ilana mpanao fanadihadiana avy any avelany fa itsika dia efa tokony mahafantatra an'izany satria raha teto amintsika anie le izy tsy takona fiainana tsy lazara teknika fa misy mahay an'izany kokoa ao anatin'le izy fa ny tiana holazaina fotsiny dia zao na zany ny mpitantana tsy mahay a tsisy fantany zany ny fitantanana eto a na fantany io ao anatin'izay zavatra zay fa tsy marina ny hoe tsy nahalalanyio zavatra io tsy fandrebirebena saim-bahoaka zany aminay fa tena tsy vitany mihitsy zany mitantana firenena raha ohatra ka zavatra tahaka an'izany no mandalo fotsiny ambany maso tahaka an'izao dia normal le fahatran'le vahoaka tsy hitany teny ambony teleferika ny sasany zay vao nahita hoe mipoziko mijery ny fahatrany ery ambany ery ao anatin'izay raha ny fanadihadiana treto raha ny fomba fijerinareo azy ve zany mety hoe anao ahoana zay resaka boina 777 zay ka io anie araky ny teneniko hoe betsaka anie fanadihadiana ny sokafana teto raha mbo malaza anie nisy fanadihadiana fa inona ny afarany beladonna dia datora dia manahirana indray fa tampotampoka eo indray dia misy hoe méthanol dia zany zavatra zany lasa miteraka tsy fitokisana tsony zany ao anatin'le rafitra rehetra anatina fanadihadiana sy ny fitsarana eto Madagasikara araka ny teniko teo hoe tsy tokony ilana mpanao fanadihadiana avy any avelany zany fa tokony mivoaka fa zay mino sy manantena fa ivoaka ny marina rehetra ao anatin'le izy dia ho fantatra ny tompona andraikitra ao anatiny ary tokony hiarany sazy tokony ho sahazana azy ao anatin'izay fa tsy mety a ny toe-tsaina tsy maty manota eto amin'ny firenena tsy azontsika adinoana sy tsy azontsika hoe tsy ho resahana ihany koa rehefa fotoana tahaka izao andriamatoa Andry Ratavilany miresaka n'izany resaka jiro sy rano zany izay ataoko hoe tena iankina ny fiainan'ny ankapobeny ny malagasy mihitsy misedra olana be tsika amin'izao fotoana izao na resaka jiro na resaka rano indrindrindrindra moa fa ny orinasa jirama anisany matetika na enonan'izay fanevikevitra zay foana ihany koa ny MMM mety hoe nareo ve anisan'ilay antoko manana vahaolana na renana an'izay raha hoe tena hijeren'izay sosialim-bahoaka zay resaka jiro sy rano sa manao ahoana mety hoe fomba fijerinareo indrindrindrindra eny raha mahita ao anatin'le izy raha mahita ao anatin'le izy hoe io olana iainana ny jiro sy rano isanandro ary zay ny teneniko teo hoe mila mahay mijery ny lahara-pahamehana vahaolana ny ao anatin'le izy raha nisy vola tokony nanaovana an'izany teleferika zany nanaovana an'izany autoroute zany tokony nalefa aloha aty anatin'le lahara-pahamehana tena hoe miatraika amin'ny fiainam-bahoaka ataonao ahoana moa ny anao fiarina raha ohatra ka tsy misy jiro fa tapaka lava ny jiro tsy afaka hifaninana ianao ao anatin'izay zay ny atao hoe fitantanana ao anatiny mijery ny lahara-pahamehan'ny vahoaka ary le izy a raha nisy an'izay voly zay anaovana an'izay le hoe zavatra hafa ireo a dia tokony zany tao anatin'ireo sehatra ireo no natao le izy ary zay tena manome lanja ny teknisianina malagasy ary mino ny antoko malagasy miaramiainga mahatoky ny teknisianina malagasy fa hananan'ireo ny vahaolana ahafahana miala amin'izao olany jiro sy ny rano zay misy ane tetikasany anakiroa sahofika sy vohibe zay eo amin'ny 400 mégawatt latsaka eo ny tanjaky ny herinaratra mivoaka ao anatin'ireo fa aiza ny fitohizany raha-panjakana aiza zany zavatra rehetra zany ahoana ny fomba hifaninanantsika anatin'ireny tsena ny sadek sy ny sisa sy ny sisy ireny raha io zavatra io arany dia zay ny ataoko hoe zay ny vahaolana mila mahay mahatokony ny teknisianina malagasy fa ao ny vahaolana ao anatin'le izy mila mahafantatra ny lahara-pahamehana ka ny vola tokony andeha ao anatin'izay le hoe fiainam-bahoaka mivantana zay satria androany fantatritsika fa mahantra ny valopolo isan-jato midika an'izay zany tokony misy teti-bola mazava mipetraka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay mahakasika ny sosialim-bahoaka zay na ny fanabeazana na ny fahasalamana indrindrindra araky ny fanteneniko teo le loi d'orientation mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana reny zavatra reny anisan'ny vahaolana zay efa hoentina ao anatin'le izy ka ny aiza na iza mpitondra
raha pitsoravaka pisy de manaraka n'iny lalàna iny izy ahafahana hoe miditra tsara ao anatin'izay le hoe fambolena manara-penitra zay. Ao anatin'izay ihany koa hitantsika ihany koa ny olana mianjady amin'ny orinasa jirama. Maro ny faneho-kevitra hoe tokony ho privatisena ny jirama, mety hoe miombon-kevitra amin'izay ve ny antoko malagasy miaramiainga? Araka ny fantatritsika ny jirama zany mariky ny fiandrianam-pirenena. Jirama de service public ao anatin'le izy. Aminay zany sarotra tena tonga ataoko mahitsy mihitsiny sarotra zany hoe ivarotana ny orinasa jirama zany ho ana privé amin'ny mahazay fiandrianam-pirenena zay ary farafahakeliny amin'ny service zay tokony omeny mitondra fanjakana ny vahoaka ny jirama fa mbola averiko foana ihany misy vahaolana io ary mila mahatoky an'ireo teknisianina malagasy ao anatin'ny orinasa jirama. Ny olana ane zay ao anatin'le izy de misy tsy mazava ao anatin'le nataoko hoe ny fanomezana marché ao anatin'ireny le hoe groupe niza no atao aiza ny solika sy ny sisa ao anatin'le izy de le tombontsoa madinidinika han'le mpitantana sy le mpitondra zay no mampatonga an'io jirama io tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Tsy misy vahoaka tsy mandoha vola zany ny jirama ary ianao koa raha ohatra ka hoe tsy mandoha vola na jirama zany vetivety kely de tonga ny antranonao mpanapaka jiro ka ao anatin'izay zavatra zay zany tsy mendrika ho an'ny vahoaka ny aina zavatra ohatran'izao. Mela manova famindra ny mpitantana ao anatin'le izy. Mbola mety ho lavitra ve zay ezaka izay raha ny fomba fijerinareo azy satria hatreto aloha zany de mbola tena hoe miankina amin'ny fanjakana ny orinasa jirama kanefa io iarahantsika mahita io raha ny fomba fijerinareo zany mbola azo atao hoe mbola tena lavidavitra ve zay ezaka amin'ny hoe anarenana ny orinasa zay raha hoe tena ho avela tanteraka ho an'ny fanjakana ihany ny jirama. Ka rehefa tsy manana finiavana le fanjakana de ohatra zao foana io. Tsy miteny raha hoe lavitra fa tena hoe tsy ho vita mihitsy rehefa tsy manana finiavana le fanjakana. Volonté io ihando volonté io ary zay ianao mitantana de mila miomana ao anatin'izay toetsainy zay hoe ina moa zany no ataoko amin'ny atao hoe mizaha mitantana eto mijery an'ireo fiainan'ireo olona ireo fa tsy hivaha mihitsy raha ohatra ka tsy mbola mipetraka izay finiavana zay hoe amahan'le olana. Raha hoe tsy miova zany ny mpitondra mety tsy azo eritreretina hoe hiva koa io olana zay. Vangany mpitondra tsy mahay mandray lesona. Tsy mahay mandray lesona ve ny mpitondra ao anatin'le izy. Eny ary ao anatin'izay raha tsika mahafantatra moa fa ao anatin'ny antoko ny fanoherana na avy eo anivony fanoherana ny antoko malagasy miara-miainga. Raha hoan'ny antoko malagasy miara-miainga manokana manao fomba fijerinareo an'izay fanoherana izay raha hoanareo anivon'ny fanoherana zao misy ny firaisankina misy ihany koa ny collectif tsy tokony hoe tambatra ve nareo hoeriray entina hoe mampatanjaka kokoa an'izay resaka fanoherana izay to Madagasikara sa hoe manao an'izay resaka hoe fifampitondrana eo aminareo samy mpanohitra izay amin'izao fotoan'izao. D'accord. Ao anatin'izay hoe fanoherana izay ny tanjona mety hoe anankiray ty anankiray fa ny lalana natongavana eny amin'le tanjona koa mety samy manana ny azy ao anatin'izay zavatra rehetra izay mety ilaina no mitambatra amin'ny fotoana anankiray ilaina ny hoe samy manao ny anjara tandrify anazy amin'ny fotoana anankiray fa ny tokony tsy hiova de le tanjona ao anatin'le izy ary zay ny toetsaina ho an'ny malagasy miara-miainga ao anatin'izany hoe mampitambatra zany. Satria ilay izy firenena no karakaraina firenena no amboarina raha pitsoravaka pitso ka tsy hoe anohatra androany de raha pitsoravaka pitso rehefa tonga eo amin'ny fitondrana de ny adalan'ny mpitondra rehetra hatramin'izay indray no ataoko avy roa eny avy telo eny zay le izy raha misy ny fitambarana zany de ao anatin'izay mila ny fametrahana tsara hoe inona ny lalana zay hosoritantsika ho an'ity Madagasikara ty ka na iza mitondra eo de tokony manaraka ny lalana iny zany mba mipetraka ao anatin'ny lalana tena mahitsy le firenena izorana makany amin'ny hoe fampandrosoana ny tanjona ane zay daholo hoe fampandrosoana fa hatreto aloha tsika de valalan-danitra no asiana sira fa mpanantenana daholo ny zavatra mitranga ao anatin'le izy ka ho anay zay le izy ao anatina fanoherana betsaka ny lalana afaka atongavana ao anatin'le izy rehefa ilaina ny zavatra anankiray de afaka atao ao anatin'le izy ny tanjona ny lalatsaina zay mila mibaiko fotsiny ao an-tsaina de hoe ho an'le firenena ahafahan'ny firenena mandeha amin'ny lalana tokony ho alehany androso ankany amin'izany hoe fampandrosony zany. Manao ny fomba fijerinareo ny fametrahana an'izany toeran'ny mpanohatra zany eto Madagasikara amin'izao. Toeran'ny mpanohatra io ane ny fitondrana amin'izao nge nanao an'io lalàna io ihando ka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ve izy de tsy fantany tamin'ny toerana hoe mbola nanohatra ve de tsy fantany hoe ny ainany le izy de androany le adalan'le teo aloha no avery ny avy roa avy telo eny ao anatin'izay zavatra rehetra zay zany zavatra zany tsy mety tsy fitadiavana voninahitra ao anatin'ny hoe mahampanohatra ao anatiny fa ny afahana ihany kosa manana an'le balizy
tokony ho balizy ny fanoherana ary tokony hoenona ny hevitra ny fanoherana ary ho anay izy tsy manohatra botola ao anatiny fa hitantsika tamin'ny resakitsika teo misy vahaolana zay efa naroso hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao ao anatin'le izy dia zay finiavana zay zay fametrahana an'izay zavatra zay mampalahelo le izy satria mpitondra amin'izao ihany nametraka an'io lalàna mikasika mifeny fanoherana io izy androany natsapan'izany tamin'izy mbola nanohatra mitondra izy androany dia io ny ataony dia mety ve zany ao anatin'izay voalazanao zay teo maro ihany koa ny faneho-kevitra raha jerentsika ny eo anivon'ny mpanohana ny fitondrana hoe reo mpanohatra ireo dia miteny foana manakihana foana na mety na tsy mety ny eo dia manakihana foana manahoana kosa mety fomba fijerinareo tsy marina le hoe na mety na tsy mety dia manakihana foana ny mety dia mety ny tonga dia mazava be dia mahitsy be mihitsy ny zavatra zay rehefa mety dia mety rehefa tsy mety dia tsy mety ao anatin'le le izy ary zay ny teneniko teo hoe ny mpanohatra ny tokony ao anatin'izay le hoe ho balizy ho an'ilay fitondram-panjakana fa manana vahaolana ihany koa ary le vahaolana ny afaka raisin'le fitondram-panjakana fa nga vitany moa mametraka an'le vahaolana zay mety hoe avy aty amin'ny mpanohatra faly any mpanohatra ao anatin'izay ny tanjona ane dia tokany ny hoe mampandroso mampivoatra amin'ny fiainan'ireo malagasy ireo fa tsy ny hoe iza ny manao anazy zay vao mety le izy fa na iza tsy voatery ny anarako no misoratra eo amin'le vato fehizoro zay vao hoe vita tsara le zavatra ary tsy zay ny mahamaika ao anatiny fa ny fiainam-bahoaka ny mahamaika ny maharary ny vahoaka ny mahamaika rehefa hoe mitatana ianao ao anatin'izay zavatra zay ka ny ho anay manokana zay tsy manohatra be fatany fa mitondra ihany koa ny vahaolana tsy afaka ataonay kosa manery ny fitondram-panjakana hoe ty tsy maintsy raiso ty fa anjarana mandinika ao anatin'le izy ary mila an'izay fijereny zay hoe matory etolo reto miteny inona sinona zany ahafahana manitsy ny lalana fa rehefa ohatra moa izy mitondra fanjakana hoe zay tianay ihany dia fantatritsika nefa inona daholo ny afaran'ireo mpitondra fanjakana zay tsy nihenon'ireo hatramin'izay tamin'ny tantaran'ny firenena ao anatin'izay fanontaniana faraparany ngamba mialohan'ny hoe amarana antsika tanteraka raha iresaka sosialim-bahoaka indray mpimaso fotsiny sika efa voaresakitsika teo ny resaka jiro sy rano fa miresaka ny vidim-piainana kosa sika resaka vidin-tsolika manahoana ny fomba fijeriny amin'izay miresaka vidim-piainana fampiankina daholo reo tsy fisian'ny politika mazava no mampatonga ny vidim-piainana io misondrotra isan'andro ary efa nyteneniko teo fifaninanana eo io rehefa tsy misy ny politika mazava dia ianao tsy misy ataonao afa-tsy ny importation raha vao misy io déficit commercial io dia zao mahazo le firenena nge tsy le vahoaka ao anatin'le firenena tsy taizaina hiasy fa taizaina andray ao anatin'le izy ary zay no manahirana ao anatin'ity fitondrany ity miandro mena fa tsy misy politika mazava mihitsy ahafahan'le vahoaka iotra hoe hiasa ao anatin'le izy hiteraka asa ao anatin'le zavatra rehetra atao dia miotra ao anatin'le fiainana tsy fantatro mety aminy koa ngamba mahita an'le vahoaka mahantra dia manahirana zany zavatra rehetra zany satria androany tsy voafehanao isan'andro miakatra ny vidim-piainana io zao dia ho avy indray zao ny mahintany rehefa avy eo inona indray ny zavatra hitranga anahoana indray ny kapoakambary ao anatin'ny maintsoahatra manahirana tena manahirana le izy manahirana le zavatra atao fa tsy misy an'izany hoe any fiainana nge miakatra foana sy ny sisy fa anjaran'ny mpitondra no mitady ny vahaolana ahafahana mampiakatra ny fahefa mividiny ireo olona ao anatin'le firenen'ireo ka rehefa mandeha atsakany sy andavany na ny fiariana ho an'ny mpandraharaha ho an'ireo mpanao ny indostria ho an'ny vahoaka tsotra mipetraka ara-dalàna ny jiro sy ny rano ahafahan'ny sarababem-bahoaka miasa ao anatiny mampiditra vola hitombon'ny fananany ao an-trano zay ny tena tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakany fa androany eny tsy afaka miasa ny mpanao soudure tsy afaka miasa ny mpanao volo tsy afaka miasa n'izay inona izy ity zay miankina ao anatin'io herinaratra io ny fidiran'ny mpianatra ho avy dia mikaikaika ny olona manahirana le izy mamarana sady ihany koa tsika ao anatin'izay rehefa manambahiny moa tsika ka mbola manana fotoana kely dia tsy adiny mihitsy ny fitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy mety ihany koa ho an'ny antoko na ho an'ny fitondram-panjakana fotoana indrindra izao tompoko misaotra amin'izay mamarana sady tokoa tsika vetivety tapitra le fotoana ny hafatra angambany ao anatin'le izy manoloana an'ireo zavatra rehetra mitranga izay iainan'ny malagasy dia tsy tokony iraviravin-tanana amin'ny malagasy ary malagasy tokony ho sarotiny amin'izay mahakasika azy
fa tsy mety ny hoe de efa iny eo de mionona ianao amin'ny zavatra rehetra zay mitranga eo fa tsy ho anay tsy ino izy ty tsy natokana hijaly ny malagasy ao anatin'le izy tsy izao ny fiainana tokony ho sahaza ny malagasy ao anatiny satria raha fantatritsika fa hoe mipetraka ambony areny Madagasikara tsy izao fa tsy fahaiza mitantana ao anatiny manangam-pitondra ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay matoa mitenin'ny olona de misy tsy mety ao anatiny zany mangala lesona aitsio ny dia aitsio ny famindra aza miandro hosazin'ny vahoaka zay nampindrana ny fahefana zay vao manitsy ny dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa de mankahery ny vahoaka malagasy ao anatin'izao le hoe fahasahiranana iainana zao fa itsika ihany koa mila mandray an-tanana ny fiainantsika fa tsy tokony iandry ary mila sarotiny amin'ny zavatra zay mahazo atsika. Eny ary mankasitraka anao aloha nanaiky asain'ny fandarana tamin'ity androany ity de mankasitraka atsika rehetra tany atokantrano ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana le Resahana anao sehatra ho anao maniry ivahiny ato anatin'ny fandarana de manasanao ihany ny service commercial ny Record TV Madagasikara na ihany koa anantona mivantana ety amin'ny Record Madagasikara Anosy Zato Atsinanana aka ny andindininy makasika an'izay amin'ny manaraka de vahiny hafa sy lohahevitra hafa indray no horesantsika ato anatin'ny fandarana fa mametraka ny mandra-piona mandra-pitafaloha zay amin'ny ity androany ity veloma tompoko.